Tafiditra amin'ny hetsika ataon'ny fanjakana amin'ny ady amin'ny fantrana ny fanomezana fiahina ara-tsosialy ho an'ny mpiasa izay mamokatra hatreto anefa dia tsy misy afa-tsy ny 100 ny mpiasa ihany no manana izany fiahina ara-tsosialy zany. Raika amin'ny 100 malagasy dia mbola miaina ao anatin'ny fantrana satria $2 monja ny fahefa-mividin'ny tsirairay. Izany indrindra mahatonga ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao manatsara ny politika amin'ny fiahina ara-tsosialy. Ka ny CNAPS amin'ny orinasa-mpanjakana azy dia miezaka mitety amin'ny Madagasikara mikarakara fiofanana mampafantatra ny mpampiasa ny adidy tsy maintsy efany amin'ny fampidirana CNAPS ireo mpiasa ao aminy mba azon'ny mpiasa misitraka ny zony. Betsaka tokoa ny fampifanana natao amin'ny CNAPS dia Madagasikara. Dia ianareo zany hoe zany dia manampy isany efa nahazo an'izany fampifanana izany. Faly tokoa izay CNAPS nahazo anareo eo ho mpiara-miasa aminay amin'ny paopaom-piavana izany fahina ara-tsosialy zany eto amin'ity nositsika ity. Dia nohonay fa tsy hisy tsony izany mpiasa mpamokatra virozony izany eo amin'ny fahina ara-tsosialy fa mba azo ny zony daholo rehefa mpiasa mpamokatra rehetra. Commune district ary faritra maro teto Madagasikara nefa nahazo fiofanana ary tsy anjara amin'izany teto Mbatomaro sy Mahazo ary manodidina. Nazava nandritra ity fampiofanana ity fa betsaka ny andraikitra sahan'ny CNAPS ary azo antoka fa rehefa mandray andraikitra ao zany ny mpampiasa dia voaro ny mpiasa dia mamokatra bebe kokoa ary afaka miasa amin'ny saina tony ary tombontsoa ho an'ny mpampiasa zany izay zavatra izay dia tombontsoa ihany koa ho an'ny mpiasa. Nahatra efatrandro fiofanana teto amin'ny espace vahina Mbatomaro notolorana mampakasitrana sy bokotory-lalana ireo mpiofana nahitana ny avy amin'ny sendikan'ny mpiasa, solon-tena mpampiasa, mben-tanàna ary ny distrika izay mbola mampiasa ny ECD.